tokony ampafantarina vetrany ny mpitandro ny filaminana raha vantany vao miseho ny alatromby fa tsy andrasana andro maromaro ny trangany tsy fandriam-pahalemana hoy ny fanazavany gendarmerie pireneny. Iska matetika moa zay fantatranareo mpanao gazety any le hoe sakalava veromby zay moa zavatra hainareo zay ka zay zany no mahatonga an'le fanambarana misy fahatarana tonga aty amin'ny gendarmerie satria le olona zany mbola manantena na mitante an'le hoe ampanavaka an'le olo zany tsy mampilaza aty amin'ny gendarmerie izy fa manaraka aloha manaraka satria raha vao mifankahitany zany de kifanaraka amin'ny olona nieritseriny efa mandeha andro maromaro am'izay zany izy vao miverina makaty amin'ny gendarmerie satria fa tsy hitany le izy nefa efa mahazo 2 jours 3 jours mialoha le dahalo zany efa sarosatro ny fanenjehana azy fa ho an'ireo zany zay tonga de mampandre vao very zany io de mampandre de malakilaky ny intervention ka eto zany manentana ary anisan'izay koa moa nareo mpanao gazety zany mba manentana an'le olo zany vao misy tranga zany de tonga de mampandre anay satria raha vao misy fahatarana zany de sarotra le fitadiavana an'le omby. Ho an'ireo omby vera ao amin'ny distrikany Marovoay izay tsy hita mbola ampitadiavana azy ny zandaro amin'izao ary mikaroka ireo dahalo ihany koa. Tafiditra amin'ny ady ataon'ny gendarmerie pireneny amin'ny famotsiana omby alatra eto Madagasikara izay rehetra izay.